Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Faly sy ravo ny fo sy ny saina ny fanahy'Andriamanitro avy nankalaza ny Krismasy no indro indray velon'aina hatrampamonjena. Henika ny famondram-ponao ary mahatsiaro isan'andro ny fitiavanao Andriamanitra anay. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavan-dalina asehonao anay, fa amin'ity anio ity dia mbola porofononao indray amin'ny alalan'ny fizaranao ny teninao aminay izany. Ilay teny mampahery, teny izay mamelombelona ny nofo mampanahy anay, ahafantaranay ny maha izahay anay eo anatrehanao. Koa ambarao aminay mazava ny sitraponao, ho tarihan'ny fanahinao masina izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina ho antsika ry havako amin'ity sabotsy 24 ny volana Desambra taona 2022 ity, dia izay hitantsika eo amin'ny Galatiana 4:4 andininy voalohany hatramin'ny 7. Galatiana 4:4 andininy voalohany hatramin'ny 7. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy izao, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy, na dia tompo ny zavatra rehetra aza, fa fehezin'izay mpitondra sy mpitaiza azy izy, mandra-pahatonga ny fehitrandro voatendrin'ny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevozony abidi-pianaran'izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka. Ary satria zanaka ianareo, dia nirahin'Andriamanitra ho atao-pontsika ny fanahin'ny zanany, miantso hoe Aba Raio. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao, fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity mofinaina ambaramasontsika ity, epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Galatia na ho an'ireo Galatiana, izay nisalasala tamin'ny finoany, izay nandroso ny hemitra tamin'ny finoana kristianina mbetika, mino vetivety eo dia mihemitra amin'ny finoana, ary izany no ampirisihan'ny apôstôly Paoly azy ireo ny amin'ny maha-izy azy ny fiainana kristianina, ny amin'ny finoana kristianina, ary indrindra ny antoka amin'izany fiainana kristianina izany dia tarafina ao amin'i Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra. Eto amin'ity mofinaina ity ary dia aseho eto ny antony nanirahan'Andriamanitra an' Jesosy Kristy zanany ety ambonin'ny tany. Zavatra roa lehibe ry havana no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity, mamaly izany. Ny voalohany, ny antony nanirahana any zanak'Andriamanitra, na i Jesosy Kristy zanaka, dia hanavotra ny olombelona. Hanavotra ny olombelona. Eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa dia miharihary ny fampiasana ny voambolana hoe andevo, fehezina
Ka ny zanak'olombelona dia mbola noho ny amin'ny fahotana dia voafehy. Misy hery hafa mifehy azy, misy hery hafa manandevo azy, ary zany no mahatonga azy ho tafasaraka manalavitra an'Andriamanitra. Noho ny amin'ny fahotana dia tsy mahita ny tavan'Andriamanitra intsony ny olona. Noho ny amin'ny fahotana dia lavitra an'Andriamanitra ary tafasaraka amin'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Izay zany no ilazana azy hoe mbola andevo ny fahotana izy, mbola voafehy voageja ny fahotana izy, ary io fahotana io mampiasa zavatra maro tahaka ny izay voalaza eto, ny abdiam-pianaran'izao tontolo izao, ampiasain'ny fahotana, ampiasain'ny Satana entina hanagejana ny olona. Tahaka izany koa ny lalàna dia nampiasaina nentina nangeja, namatotra. Noho ny amin'izany indrindra dia nirahan'Andriamanitra ny zanany. Hoy ny voalaza manao hoe nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna mba hanavotana izay ambanin'ny lalàna. Ny antony nanirahan'Andriamanitra ny zanany zany dia hanavitra izay ambanin'ny lalàna, hanavitra izay tafasaraka amin'Andriamanitra, hanavitra izay mbola voageja sy voafatotra amin'ny abdiam-pianaran'izao tontolo izao sy amin'ny fahotana mihitsy aza. Tsy maintsy nateraka tao ambanin'ny lalàna Jesosy Kristy, satria mila tonga ao ambanin'ny lalàna izy mba handraisany izay ao ambanin'ny lalàna. Ary zany ry havana malala no zavatra lehibe izay hitantsika amin'ity mofinaina ity, maneho fa hery lehibe no nanavotan'Andriamanitra ny olombelona, ny namonjen'Andriamanitra ny mpanota tao amin'i Jesosy Kristy zanany. Arak'izany ny fankalazantsika ny Noely tahaka izao dia mampahatsiaro sy manasongadina amintsika ny fanavotan-dehibe nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Noho izany afaka mifaly ny mpino satria efa navotan'Andriamanitra. Afaka mifaly ny kristianina satria efa novonjen'Andriamanitra. Ny antony fifaliana amin'ny andron'ny Noely, amin'ny andron'ny Krismasy tahaka izao dia noho izay fanavotana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany zany. Afaka tamin'ny ota ny mpino, afaka tamin'ny zavatra nangeja azy samy hafa ny mpino, ary tsy eo ambanin'ny lalàna fa miaina eo ambanin'ny fahasoavana. Ry havako malala, amin'izao andro Noely izao ho tsaroantsika tsara fa tena ho antsika mihitsy ny anton-dian'i Jesosy Kristy ety amin'izao tontolo izao, hanavitra, hamonjy, hanafaka izay rehetra mbola tao anatin'ny fahotana. Fa ny antony faharoa izay nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao dia ny hahatonga antsika ho zanaka. Ho mantsy ny voalaza hoe nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy tao ambanin'ny lalàna, hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisany ny fananganan'anaka. Araka ny voalaza teo dia mbola andevo isika, andevo ny fahotana lavitra an'Andriamanitra, ary mpanompo no filaza izany. Noho ny amin'ilay zanak'Andriamanitra izay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao dia neken'Andriamanitra ny handray atsika ho zanany. Izany hoe
Natsangan'Andriamanitra ho zanany ihany koa ny mpino. Izay no antsoina hoe fananganan'anaka. Ny fananganan'anaka zany dia ny faneken'Andriamanitra anangana antsika zanany, adopte, na dia mpanota aza isika, na dia andevo aza isika, na dia mpanompo aza isika, dia nekeny ny andray antsika ho zanany. Koa raha zanany isika dia manana sata vaovao, tsy satan'ilay mpanompo intsony na satan'ilay andevo no mifehy antsika, fa sata ny mahazanak'Andriamanitra. Eto dia tenenina tsara mihitsy fa arak'izany ozy izy dia manana zo isika hiteny hoe abaray eo amin'Andriamanitra, zany hoe miantso an'Andriamanitra ho ray, ary Andriamanitra kosa hiantso antsika ho zanany. Koa dia tsy mpanompo intsony ianareo hoy izy fa zanaka. Ny zo zany ry havana malala, zon'ny mahazanak'Andriamanitra dia mihitatra hatrany amin'ny fandovana ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, fandovana ny fiainana ao amin'Andriamanitra, fandovana miaraka amin'ny Kristy, ilay zanak'Andriamanitra ihany koa, mpandova miombona amin'ny Kristy, tsy noho ny amintsika, tsy noho ny amin'ny olombelona, tsy noho ny amin'ny ezaka manokana izay ataon'ny mpino, tsy noho ny amin'ny famendrehana izay ilaina sy takiana amin'ny fiainam-pivavahana, fa noho ny fanapahan-kevitra izy Andriamanitra mahadidio izay tsy noterena ary tsy nisy nanery, fa safidin'Andriamanitra ny nanaiky sy nandray antsika ho zanany. Arak'izany faharavona, fifaliana lehibe no atao amin'ny fotoana ny Krismasy tahaka izao, fotoana izay fotoanany adoption, nananganan'Andriamanitra atsika ho zanany, na zanak'Andriamanitra atsika ka mendrika hifaliana. Arak'izany tena fifaliana fotsiny tsotro zao, tombotsoa ranoray ho atsika nanirahan'Andriamanitra ny zanany ety amin'izao tontolo izao. Eo dia nambara hoe nateraky ny vehivavy ilay zanak'Andriamanitra, tsy maintsy nampifandraisana amin'ny vehivavy mba hahamarina ny mahazanaka, ary izany ihany koa no andraisan'Andriamanitra antsika ho zanany rahateo. Fifaliana lalandava, fifaliana sesehena no andraisantsika izany fanomezana lehibe ataon'Andriamanitra ho antsika izany, dia ny nanoloran'Andriamanitra ny zanany hahazanaka atsika rahateo. Dia ety am-pamaranana ary no anambarana fa tsy misy afa-tsy ny tombotsoa antsika zanak'olombelona ny nanirahan'Andriamanitra ny zanany, andaniny anafaka antsika migejany fahotana, ankilany ampandova antsika ilay lova masina ao amin'Andriamanitra ray rahatray. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fa amintsika kosa ny fiainana, izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, Andriamanitra ny voninahitra ianao, Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, Andriamanitra tia dia tianay tokoa, efa tianay hatramin'ny voalohany. Ankehitriny dia mametraka eo ambany fahasoavanao izahay, Tompo Andriamanitra tsotoa, ny fanomponay, ny fanoloran-tenanay mba ahatonga anay ho zanaka marina tokoa, andova ny fanjakanao, tsy ny ankehitriny ihany fa ny rahatray ihany koa. Misaotra Tompo noho ny fanekenao andray anay amin'ny maha izahay anay, fa misaotra ihany koa noho ny fanekenao amela sy hamafa ny fahotanay. Ankehitriny izay dia mivavaka
mandrakariva ho an'ny fiangonanao, ho amin'ny asany, ho amin'ny fanompona samihafa ao anatin'ny fiangonana, ny fanompon'ny mpitandrina, ny fanompon'ny dekona, ny fanompon'ny mpiandry, ny fanompon'ny mpikirakira teknisianina samihafa, ny fanompon'ny sampana samihafa ao anatin'ny fiangonana, dia samy entinay ao anatrenao ary entinay manokana ireo tompon'andraikitra samihafa ao anatin'izany. Ianao Jesoa ny ampahery lalandava, eny ampijoro mandrakariva ho mpanompo marinao tokoa amin'ny teny sy amin'ny asa. Ataonay sy angatanay izany vavaka izany, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay. Amen.